Aty amin'i Jesosy ny maso rahalahy, aty amin'i Jesosy ny maso ranabavy mifantoha tsara, aza miherikerika, fampahajaivana ity, antso fanairana anao ity, aza lanina amin'ny zavatra tsy misy dikany ny fiainanao, aza variana mitady sitraka amin'ny hafa, aza variana miezaka ny alaza, aza variana miezaka hoekeny hafa, aza miverina amin'ny fahotana. Fa jereo Jesosy, aoka hifantoka aminy ny fiainanao, aoka isika hihazakazaka amin'ny faharetana, amin'izao fihazakazahana napetraka eo anoloantsika izao. Mijery an Jesosy, Tompon'ny finoantsika sy mpaneva azy. Izao tontolo izao dia hiezaka hanalavitra anao aminy, ary mety hahatonga anao tsy hifantoka aminy ny olanao. Fa rehefa izy no hifantohanao, rehefa mibanjina azy ny masonao, dia izay ianao vao miaina tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny fiainanao. Fohy loatra ity fiainana ity, indray androany hiverina indray izy, aoka hibanjina an Jesosy foana ianao.